tsy anketsika intsony izay hitondrana ty fireneny tia dia every fa le mauvaise gouvernance zany zareo a dia tsy iny zany fa tsy fahaiza mitantana, tsy fisiny mangarahara, tsy fisiny ihany koa ny atao hoe tamerina ndraika ny zavatra misy masy dia hoe izay ataontsika hoe maka fanapa-kevitra diso eto amin'ity fireneny tia dia ohatra mitsotsoka fotsiny rehefa avy eo a dia lasa taranaka faray mandibo no mibaby any zavatra osy zany ka ny zavatra ohatran'izany ka ataoko fa tsara zao ary fotoana zao a tokony hitsangalatsika syndika rehetrarehetra. Kolikoly avolenta ka namanamana fanomezana vany ireo mpiray afera tombotsoa manokana no katsahan'ny mpitondra fa tsy mijery ny tombotsoan'ireo malagasy mpiasa maro tsy mitaraitana miepaka miezaka ny manao ny tandrify azy. Tsy izay mihitsy, tsy izany fitantanana ary ankamaroan'ireo olona napetrapetraka io fitondrana ireo a dia manao fomba fitantanana ohatran'izay. Eritrerety hoe izy amin'ny personnalité no mitantana eo fa tsy izany ny administration tompoko fa misy tanàna, misy fifehezana, misy fe ao anatin'ny administration ary izay fitsipika izay no arahana fa tsy hoe ianao ny mahaenao akory no ankapoaviny eo. Afo syndikaly manaitra amin'ny tsirariny, manaitra amin'ny kolokolo manoro-paky eto amin'ny firenena, mijoro, mitaky ny andraisana fepetra atao anatin'ny fotoana akaiky indrindra.